Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indro misy andalatolombavaka hoenoinao atolotra amin'ny fofeny fitiavana. Izao maraina izao tompo raha mifohy sakafo ampio atsiaro sy alalatanana ho annoana. Izao herinandro izao tompo raha afaka andeha hiasa ampio atsiaro ka alalatanana amin'ireo tsy anasa. Izao maraina izao tompo raha ifo avy eo ampandriana ampio atsiaro sy alalatanana amin'ny tsy manan-kialofana. Izao maraina izao tompo tsy misy fanaintainana amiko ampio atsiaro sy alalatanana amin'ireo mijaly. Izao maraina izao tompo raha vao mifoha ampio ahiankasitraka sy saotra ary alalatanana aminao tompo ny aiko na tanteraka izany rehetra izany. Fa raha malalatanana amin'ireo dia alalatanana aminao ihany koa ry Andriamanitra ray. Raha mijery ny fiainanao ianao izao maraina izao, azonao atao ve ny manisa ny fitahiana nomen'Andriamanitra anao? Raha tena mieritreritra azy ireny tokoa ianao dia afaka andany fotoana rehetra rehefa mandeha makany am-piangonana hitanisa ny soa voarainao. Dia tsy mba ho tsaroanao va ireo tsy manana toanao? Andeha ary sika hiezaka mba anana fo mahay manome, falifaly, malalatanana noho ny fanampian'ilay Andriamanitra ray. Mbola marobe noho ny nosaininao ireo fanomezana hafa avy amin'Andriamanitra izay tiany atolotra ary atolony am-pitiavana ho aisoanao. Hoy mantsy ny Filemona 4:4. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva raha mahatsiaro anao amin'ny fivavahako, satria reko ny fitiavanao sy ny finoana izay anananao ho an'i Jesosy Tompo sy ho an'ny olona masina rehetra. Ity ihany koa misy zavatra farany ho antsika ao amin'ity andro anio ity. Izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainantsika izay alehanao. Mpitoroteny 5:9. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofaza malaina fatomotrany andro izao. Tarika Anita Aspiaino. Izaninu tanzuna
ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejity awr feon'ny fanantenana atolotry ny fiofanantenana ho anao tsara ho fantatra fivaliana trano no iarahana aminao ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao iaraketo sika ao anatin'ny minitra vitsy koa dia manasanao angilatsofina sy ankafimy fiarahana mba te hametraka fanontaniana kely aminao a inona avy ireny biby lava vatana fantatrao e samimy mitanisa marina avokoa izany tansaina rehetra izany fa ny girafy ndeha ho resantsika amin'ity anio ity marina kely aloha fa tsy misy girafy eto amintsika eto Madagasikara kanefa inona fa efa mba ren'ny sofina na mety ho efa hita maso tao anaty boky na fahita lavitra na mety ihany koa efa nahita mivantana izany biby izany mihitsy ianao biby lehibe anisan'ny lava ny girafy. Ny girafy dia tafiditra ao anatin'ireo biby lehibe mampinono misy kitro izay ahitana vodi-tongotra eo amin'ny tongony. Manana ranjo lava be izy ary ny tena matarana azy dia izy manana tenda lava dia lava. Mba fantatrao ve fa mety mahatratratra amin'ny 5-10 metatra ny halavan'ny girafy iray, 10 metatra sy 10 izany. Izay no anaovana azy ho isan'ny biby tena lava.
raha ny lanjan'ny girafy ray indray no fantaritsika dia manodidina ny 10 kilao eo na 1 taonina zany ny lanjan'ny girafy lahy ary ny lanjan'ny girafy vavy kosa dia eo amin'ny 900 kilao eo. Raha efa nahita girafy ianao na tamin'ny boky na tamin'ny fahitalavitra dia inona re ny lokon'ny volony? Mora fantatra ny girafy noho izy ahitana tasy mena manopy volontany ary fotsy ny tokotaniny. Eo amin'ny lohan'ny girafy dia ahitana tandroka kely 2 izay mifono hoditra. Manana rambo manify ihany koa ny girafy izay mirefy eo amin'ny 70 santimetatra ka hatramin'ny 1 metatra eo. Tsara ny afantarantsika fa fohy kokoa ny tongotry ny girafy ao aoriana noho ny eo aloha, izay ny naharian'Andriamanitra azy. Andao indray ary anie ho fantarina ny hafainganam-pandehan'ny girafy. Mety misy mahalala ve? Mihazakazaka eo amin'ny 12 kilometatra isan'ora eo ny girafy amin'ny akapobeany. Saingy raha misy toe-javatra mitranga izay ilany fandehanana mafy dia tena afaka mandeha mafy tokoa izy ary mety hahatratra hatrany amin'ny 15 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandehany amin'izany. Matalanjona tokoa ny naharian'Andriamanitra paharty biby ty ho isika teo hoe tsy misy girafy eto Madagasikara. Aizavy ary no tena ahitana azy ty. Any Afrika no tena ahitana ity biby lehibe antsoina hoe girafy ty, any amin'ny ala-alam-bozaka any Afrika any. Ka eo anelanelan'ny Tchad sy Afrika Atsimo no tena ahitana azy. Dia indrindra any Kenya, Tanzania, Botswana ary Niger. Ireo toerana notansain'ireo no tena ahitana girafy andiany. Inona re no sakafon'ny girafy? Tsara aloha ny afantarantsika fa biby mandinika toy ny omby ny girafy. Ny zava-maniry no tena sakafony. Ravikazo toy ny akasia izay tena fihinany. Dia indraindray mety mihinana voankazo sy voninkazo ihany koa ny girafy, miankina amin'ny zava-misy manodidina azy zany. Manahoana indray ny fampitomboan'ny taranaka. Vao 5 taona monja ny girafy vavy iray dia efa afaka mananjanaka. Girafy lahy iray izay tena matanjaka ao amin'ny andiany, izay mahavita mampiataka ireo girafy lahy hafa rehetra no mananjo afaka mampitombo taranaka amin'ny girafy vavy. Aorian'ny 12 volana ny tondrana voga dia latsaka avy ao amin'ny kibon-dreniny ilay girafy kely, izany hoe 12 volana zany ny tondrany reniny ny girafy kely. Samy manana ny naharian'Andriamanitra azy tokoa ny zava-boary rehetra. Mba fantatrao moa fa eo am-pitsanganana ny iterahan'ny girafy ny zanany, izany hoe sady tsy mipetraka izy no tsy matory fa mitsangana, izay no iterahan'ny zanany. Dia azonao an-tsaina amin'izany angamba raha ny halavan'ny girafy izay noresahana teo hoe 10 metatra sy 50, dia mety latsaka avy eny amin'ny haavo mahatratratra any amin'ny 2 metatra ny hoany ny girafy kely rehefa mivoaka ny kibon-dreniny. Kanefa dia velona soma tsara. Raha zazamina vava no milatsaka amin'izany haavo 2 metatra izany dia ho fantatrao ny vokany. Matalanjona tokoa hoe samy manana ny fomba hiahiny zava-boariny rehetra ilay Andriamanitra bahary. Tsarovo mandrakariva fa isan'ireo zava-boariny ianao izay ahiny mandrakariva tokoa. Mba fantatrao ny haben'ilay girafy kely voateraka. Mety hahatratra hatramin'ny 1 metatra sy 70 farafahakeliny ny halavany izy voateraka ary milanja eo anelan'elan'ny 70 kilao ka hatramin'ny 80 kilao eo. Manahoana indray ary ny fepitaona iainan'ny girafy. Mety hahatratra 5 taona ny taona iainan'ny girafy,
kanefa raha mbola anaty toerana voaro ary izy dia mety hatratra hatrany amin'ny 4 taona izay alavampitaona iainan'izay. Ity ampamaranana dia tsara ny hafantarantsika fa biby zara raha matory ny zirafy satria eo amin'ny adiny 2 isan'andro eo monja no ora mba hatoriany. Ankoatran'izay mba efa narefeona zirafy ianao? Ny zirafy dia eritreretina ho biby mona foana kanefa tsara ho fantatritsika fa mamoaka feo toy ny mitrerona izy izay tsy eny ny sofintsika olombelona saingy eny ny samy izy na dia mifanalavitra be aza izy ireo. Izay ny fomba nataon'Andriamanitra ifampiresahany. Ary ny farany dia ny zirafy rery ihany no biby mampinono tsy mba mahay manoka. Andriamanitra ilay nahary azo ny mahalala ny antony izany fa ny anjarantsika dia mifaly mandinika sy mahafantatra ireny zavaboary no arian'Andriamanitra ireny, mahatsapa ny fahendreny ao anatin'izy ireny. Dia hatreo aloha fandarana tsara ho fantatra tamin'ity androany ity, mananteny izahay fa nahafantaranao zavatra mahafinaritra ny fanarahanao ny fandarana. Jedidia Zoanitra no nanomana ny tsara ho fantatra ao anao, ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika dia mirary soatrany tompoko. Mandra-pitafindray ary. Ny feon'ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Fifaliana lalandava-honaiko mpiany malala ny miaona aminao amin'ny alalan'ity fandarana tolotry ny radio adventiste maneran-tany ity. Maniry ianao koa ahita fifaliana sy fahasoavana eo am-panarahana izany. Eo amin'ny vata fandraisam-peo moa ny namana Sama, manolotra kosa Yolande Ratsiomana. Angamba ianao efa nivavaka tsy ho an'ny tenanao fa ho an'ny ray aman-dreninao, na ho an'ny vadinao na ny zanakao, na ho an'ny olona izay tsy fantatrao akory aza fa heverinao fa ilaina izany. Izay no atao hoe mivavaka fanelany lalana, mivavaka ho an'ny hafa, mangataka amin'Andriamanitra mba handrotsahany fitahiany ho an'ny olona hafa ankoatry ny tena. Misy mety anontany anefa manao hoe inona ny fomba tsara indrindra, ahoana ny fomba mety anaovana ny vavaka fanelany lalana ity. Mialony anokafantsika ny Baiboly amalitsika izany fanontaniana izany dia hiara-mivavaka isika. Ray malalo, matetika izahay dia mivavaka ho an'ny hafa nefa tsy hainay izay tokony hatao. Mampianarana amin'ity anio ity, hivavaka ho an'ireo izay mily izany mba handray fitahiana sy fahasoavana na ny tenanay na ny olona izay anaovana izany vavaka izany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Antaran'iray ao amin'ny Baiboly no tiako hisarena ny sainao anio izay voasoratra ao amin'ny Exodosy 4:30. Exodosy 4:30-7:7 izay milaza ny tantaran'i Mosesy. Andinga hiverenana vetivety ny zavamisy tamin'izay fotoana izay. Rehefa lasa andevy tany Egipta nandritry ny 400 taona ny zanak'Israely dia nafahan'Andriamanitra tamin'izany fanandevozana izany. Andriamanitra mihitsy no nanasaraka ny ranomasina mena mba hahazahoan'izy ireo mitsoaka tsy ho tratry ny Egiptianina izay nanenjika azy avy aty aoriana. Rehefa tafavoaka soamantsara izy ireo dia nanao fanekena tamin'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Nomen'Andriamanitra azy ireo ny didy 10 izay ny ratsy tanan'Andriamanitra mihitsy no nanoratra azy. Ireo didy 10 izay nomen'Andriamanitra azy ireo dia feno fitondran-tena izay tokony hananana. Ao amin'ny Exodosy 20:1-17 misy izany. Rehefa manaraka an'ireo didy 10 ireo ny zanak'Israely ary azo faona amin'izany koa na izao na ianao dia asain'Andriamanitra
iaina arak'ireo teny 10 ireo dia andeha amin'ny lalam-pitiavana izany, andeha amin'ny lalam-pahamarinana ary anandrana ny fiainam-pahasoavana. Raha niakatra teny tendrombohitra sinay nefa i Mosesy aka ireo vato fisaka roa misy andreo didin'Andriamanitra ireo, dia tsy naharitra kosa ny vahoaka fa namorona sampy mba hivavahany, na naomby lahy-kely volamena izy ireo. Noho ny tafafery ny Mosesy dia akory ny alaheliny, niala tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely, tsy natoky ary azo ny antoka fa tsy akasitrahan'Andriamanitra izao nataony izao, fa niratsirana, fanaovana tsinotsinona n'ilay Bahary, fiatahana tanteraka. Ary izao no voalaza amin'ny Baiboly ao amin'ny Exodosy 2:7 ka hatramin'ny 9. Exodosy 2:7. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: mandehana midina ianao, fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Nilalaky ny vily niala tamin'ny lalàna izay nasaiko nalehany izy, ka efa nanao omby lahy kely anidina ho azy. Ary efa nikohaka teo anatrehany sy namono zavatra atao fanatitra taminy izy, ka nanao hoe: io no Andriamanitra ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: efa hitako io firenena io, fa indro firenena mafiatoka izy, ho ankehitriny avelao irehetra aminy ny fahatezerako ka haringako izy. Manoloana izao toe-javatra izao, dia inona ary ny nataony Mosesy? Nanao fanelanelana na Mosesy, ary azo lazaina fa misy dingana 3 izany. Voalohany indrindra, nifona tamin'i Jehovah Mosesy, mangataka famelana, mangataka famindrapo, tsy manadio tena na maivana ny ratsy vita, fa miaikeloka tanteraka. Ao amin'ny Exodosy 2:13 ihany ka ao amin'ny 1:20 dia izao ny vaky ny teny: fa Mosesy nifona tamin'i Jehovah Andriamanina ka nanao hoe: Jehovah, nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery. Manaraka izany, eo amin'ny toeny vaky teny dia mitanisa ny hatsaran'Andriamanitra Mosesy. Rehefa avy nifona izy dia mitanisa ny zava-bitan'Andriamanitra. Milaza fa olon'Andriamanitra ireo naloto ireo. Andriamanitra mihitsy no nitondra azy ireo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Ny tanan'Andriamanitra mahery no nitantana azy ireo. Tsy nataon'Andriamanitra ho faty ny olona, fa nataon'Andriamanitra ho velona. Eo amin'ny 1:17 izao ny vaky ny teny: tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao, izay niainanao tamin'ny tenanao sy ny nazanao hoe: hamaro ny taranakareo aho ho tahaky ny kitana eny amin'ny lanitra, ary izany tany rehetra nolazaiko izany dia omeko ny taranakareo, ary izy andovy izany mandrakizay. Eto izany Mosesy dia mahatsiaro ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanany sy ny fitahiana izay nampanantenainy ny taranany. Koa satria Andriamanitra tsara sady tia manao ny tsara, dia afaka mamela heloka izy. Eto dia nideran'Andriamanitra Mosesy tamin'izay efa nataony tamin'ny olony. Ko nahoana moa no tsy hitohy izany sora vitan'Andriamanitra izany? Mety eritreritra angamsika hoe mba tia doka-tokafana koa Andriamanitra? Maninona moa raha tsy tansaina daholo ny zava-bitany? Raha ny tena marina, tsy miandry dera na miandry doka Andriamanitra, fa mahasoa ahy ary mahasoa anao koa ny mitadidy sy mahatsiaro ireo soso tsara nataon'Andriamanitra tamiko sy taminao. Ny fitanisana ny zavatra tsara dia mamelombelona ny fanahy, maniala ny alahelo sy ny tebiteby ary manasitrana mihitsy aza. Tian'Andriamanitra ho sitrany ianao, tiany ho sambatra. Ka hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 3:100 izay tsara averimberina matetika, manao hoe: misaora ny Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay mamela ny herikao rehetra. Rehefa avy nifona Mosesy, rehefa avy nideran'Andriamanitra izy mitanisa ny hatsaran'Andriamanitra, dia manolo tena. Izao no voalaza ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Exodosy 2:13 ihany, 2:13. Ary ankehitriny engany ka mela ny fahotany ianao, fa raha tsy izany, mifona aminao aho, vonoy ao amin'ny bokinao izay nisoratanao ny anarako. Tsy vitany hoe mangataka famelana ho an'ny vahoaka i Mosesy,
fa atolony ataony sorona mihitsy ny tenany. Izany ny tena vavaka fanelany lanana. Tsy vavaka tsy enjery na mpilivava ho ny fitenenana, fa tena vokatry ny fo, ary na tsy voakasika ilay ota azy Mosesy dia miombona tanteraka amin'ireo vahoaka izay mila famonjena. Fa ny mpitiavana lalina ny vavaka fanelany lanana. Raha tsy mbola ny hain'izany ianao dia manasanao Andriamanitra amin'ity anio ity, anandrana izany vavaka izany, hideran'Andriamanitra hitolona ny bavaka ho an'ireo manodidina anao izay mila izany fa ho hitanao ny valiny. Izao ny voasoratra amin'ny Exodosy 2:4-7. Exodosy 2:4-7. Ary Jehova dia nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy hamelezana ny olona. Ny andininy azo amaranana izao dinidiniky izao, sady antso apetrak'Andriamanitra ho asy ho anao anio, dia ny teny eo amin'ny Ezekiela. Ao amin'ny Ezekiela 7:7-9. Ezekiela 7:7-9. Lazao aminy hoe, raha velona koa aho i Jehova Tompo, dia tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy, fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalan-dratsinareo, fa nahoana moa no teo faty anareo ry taranak'Israely. Ka mba ialana amin'izany lalan-dratsy izany dia manasa antsika hivavaka, ary indrindra anao vavaka fanelanelana. Jehovah Andriamanitra, Rainay izay any an-danitro, mahatsiaro ho tsy mendrika izahay, mifona aminao, mamelany elokay izay rehetra mampisaraka anay aminao. Te hivavaka ho an'ireo marobe manodidina anay izahay. Ampio izahay tsirairay avy izay nandray ity teny ity anio, mba ho tonga mpanelanelana tokoa, mba hivavaka ho an'ny hafa, ary mba hakasitranao amin'izany adidy masina izany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako, no angatahana izany vavaka izany. Amen. Mr Vonjy. Ampafantaro ayany ny lalana halehako, raha mibirioka ho ahitsy fianao no ianterako. Tsy misy fa tsy anao no lalana sy famarinana, metezanao hanampy ahy mba tsy ho lavo ampandehanana. Indretoko miankonako tsy miafina ninao ire, azo atao ny fonako ny tsara reno akise. Tsy misy fa tsy anao no lalana sy famarinana, metezanao hanampy ahy mba tsy ho lavo ampandehanana. Fa ianao nefa niteny hoe izay manantona tsy ho lavitro, avia tompo ometezare fankiniko aminao ny hoavitro. Tsy misy fa tsy anao no lalana sy famarinana, metezi anao hanampy ahy mba tsy ho lavo ampandehanana. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy@gmail.com. misaotra tompoko. Inokoray fa fantatrao ny olako aram-pana
izao mba hompandresitiana tsy misia fa tsy anao no any azoko ifaharana metezi anao hanampiay mba tsy olavo ampandehanana fa ianao mefanitely oe izay manantona tsy olaviko avia tompo ometezare fankiniko aminao ny oaviko tsy misia fa tsy anao no lalana sy famarinana metezi anao hanampiay mba tsy olavo ampandehanana metezi anao hanampiay mba tsy olavo ampandehanana metezi anao hanampiay mba tsy olavo ampandehanana. Eo ampanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina miarabanao tonga soa eto amin'izao fandarana ho an'ny fianakaviana izao. Miaraka aminao eto ny namanao Elion sy Anja. Ny fifandraisana mahomby no mbola ifantohan'ny resantsika. Hitantsika tamin'ny fandarana tany aloha fa mitanam-pahany lehibe eo amin'ny fahombiazan'ny fifandraisantsika amin'ny hafa, na ao an-tokantrano, na eo amin'ny mpinamana io, na eo amin'ny mpiara-miasa, na mpiara-mivavaka ihany koa, ny fahaiza-miaino. Ny resaka teto isika fa ny fampiasana ny sofina araka ny tokony ho izy no fiandohan'ny fahaiza-miaino. Ao anatin'izany ny fanatonana akaiky araka izay azo atao izay olona miresaka aminao. Dia ilana ihany koa ny fialana amin'izay rehetra manimbatsembana ny fiainoana, ny finday izany, ny radio, ny fahitalavitra sy ny sisa. Rehefa mety ho tabataba, mety anelingelina ny fiainoana dia ialana araka izay azo atao. Ny faharoa mba aizantsika miaino tsara dia ny fampifantohana ny saintsika manontolo amin'izay lazain'ilay olona miresaka amintsika. No resantsika fa mba hahafahantsika mifantoka tsara, mampifantoka ny saintsika tsara amin'izay lazain'ny olona miresaka amintsika, dia mila mametraka fantaniana isika ho an'ny tenantsika. Fantaniana voalohany apetraka amin'izany hoe inona no lazain'ilay olona, inona no lazainy. Ilaina eto ny manomana ny saina hamerina miteny fo izay nambaran'ilay olona mihitsy. Raha miteny aminao ohatra ny zanakao hoe dada, bedy ny mpampianatra tany am-pianarana, dia averin'ny dada tahaka n'izay mihitsy koa hoe bedy ny mpampianatra ianao tany am-pianarana. Ny fantaniana faharoa ilaintsika apetraka ihany koa amin'ny tenantsika mba hahafahantsika mampifantoka ny saintsika amin'izay resaka ambaran'izay fampiresaka amintsika, dia ny hoe inona no azoko tsoahana avy amin'ny fomba nanambarany ireo teny no lazain'ireo. Ny anton'ity fantaniana faharoa ity moa dia satria mety tsy hitovy ny teny lazain'ilay olona sy izay tena tiany ambara. Ohatra mety hiteny izy hoe ilaozy mijery televizion eo ihany dia atoviko totoy ihany ny fianarany. Tafita ianao amin'izay, dandasineny eo foana mandra-pahantrao. Fantatsika tsara fa mifono hevitra hafa izany teny izany. Ary izany no ilaintsika mamolaka ny saintsika anakatra ny tiany ambara amin'izay lazain'ny olona mifampiresaka amintsika. Manampy be dehibe antsika amin'ny olafin'io ny fijerena tsara ny endrik'ilay olona rehefa miresaka aminy. Zay le antsoina amin'ny teny frantsay hoe message caché.
misy afatra miafina foana matetika ao anatin'ny teny ampiasain'ny olona anankiray zavatra tiany ampitaina sala am'le ohatra teo le resaka nataony iaja teo zao ohatra dia mampirisika an'ilay zaza hoe raha mbola mijery tele foana ange ianao de farany tsy ho vitanao ny zavatra tokony ho ataonao raha vatanina zany le izy fa hafa amin'ny fomba ampitanina an'le izy amin'ny teny miolaka amin'ny akapobeny zany ny resaka ataon'ny olona rehetra dia misy an'izay afatra miafina zay mila fantarana mihitsy mila fantarana ny abetsahany ny fatrany tsy mitovy fa misy an'izay afatra miafina zay daholo ary zay mahatonga antsika mila hoe miaino tsara mamantatra ny tianambara ny fantaniana fatelo ary tokony apetratsika amin'ny tenantsika mba amolahana ny saina hifantoka tsara amin'ilay olona mifampiresaka dia ny hoe inona no hafatra miampita amin'ny fihetsepon'ilay olona inona no afatra miampita amin'ny fihetsepon'ilay olona indraindray tsy salasalana ny amin'ny fihetsepon'ny olona satria ny teny ampiasainy dia manorotra mazava ny zavatra tsapany mety hiteny izy hoe tezitra satria na miteny izy hoe malahelo mafy mihitsy noho ny zavatra nitranga takana izao amin'izay fotoan'izay zany dia tsotra ny manakatra ny afatra miampita amin'ilay fihetsepon'ilay olona satria efa nilazainy mihitsy ilay izy ny fantany hoe tezitra malahelo sy ny sisa fandraindray dia sarotra mihitsy le izy satria misy olona tezitra fa tsy maneo fa tezitra izy indraindray zany mifanohitra amin'izay mihitsy no asehony aminao fa raha tsy mandinika tsara ianao amin'ny alalan'ilay fijerenany fomba nehoany azy amin'ny fihetsika ivelany amin'ny endrika sy ny fihetsika ny tanany ary ny teny ampiasaina ndray ampiarahana tsy hitanao io afatra miampita amin'ny alalan'ny fihetsepo io kanefa tsy feno ny afatra miampita raha tsy voarainao koa ny fiampitany zany miaraka amin'ny fihetsepon'le olona tsy mora ity ny sarotra indrindra mamantatra azy kanefa azo atao tsara ny mianatra an'le izy ary ny tanjona moa dia ny ahafahanao mahatakatra tsara foana le hoe inona marina ny tena tiany ambara mba hahafahako manomeko ny valiteny mifanaraka amin'izay tiany ambara izay mampatsiaro an'ny tenin'ny apôstôly paoly eo amin'ny romanina 12 15 izay teninao zay ry romanina 12 dia 15 manao hoe miaraha mifaly amin'izay mifaly ary miaraha mitomany amin'izay mitomany ahoana ny ampiarana ny teny io raha eo amin'ny resaka hoe fifampiainoana fifampiresahana ny tanjona moa zany dia ny fihezahanao atsapa farafakely na amin'ny ampahany any aza ny fihetsepo zay tsapan'le olona miresaka aminao mikasika an'izay zavatra resahany matetika rehefa tonga tokantrano sika lehilahy dia maneho ny fihetsepony ny anjatra mitranga taminy nandritra ny andro ramatoa ohatra hoe nisy ramatoa mpangataka zay tonga teto amintsika androany nampalahelo any jery azy sady nony izy maloto izy maimbo tena nampalahelo any mihitsy dia nomeko sakafo aloha zay mba azoko nomena izy dia nomeko vola kely eo anatrehany fihetsepony vehivavy ohatran'izany mitantarany zavamisy dia ohatrany mangatsika izany sika lehilahy indrindrandrindra ohatrany mangatsika fa tokony aneo firaisampo amin'ilay vehivavy isika hoe ay tena mampalahelo tokoa zany za koa efa nahita mahantra ohatran'izany fanena tamiko nangataka dia tahaka an'izao no nataoko azy ohatr'izay zany le hoe misy firaisampo amin'ny resaka ifanaovana fa tsy mangatsika be ianao tsy le hoe miara-mifaly amin'ny fahoriana tonga na amin'ny fifaliana zay miseho misy marary dia vangina tsy zay fotsiny fa amin'ilay fifampiresahana mihitsy dia ilainy zay mandray ampo ny resaka ifanaovana amin'ilay olona miresaka aminao zay matetika koa ilia ny ankizy rehefa tonga avy any an-dakilasy any dia mitaraina ao an-trano dada very ny stylohako nisy nangalatra mampalahelo zany ho anazy
kanefa ny andraisan'ny dada zay teny janan'izay de hoe ataonao kitototsiny ny fitaovanaoko maninona izy eo raha mba tandrimana tsara ny olona zao tsisy very fa maninona ny anao foana ny very ny fomba fandraisantsika resaka tahaka an'izany de mahatonga an'izany antsika hanidy ny fony tsy fampiresaka intsony amin'ny manaraka satria tsy tanteraka eto le hoe miaraha mitomany amin'izay mitomany miaraha mifaly amin'izay mifaly miaraha malahelo amin'izay malahelo ny zanakao fa very le fitaovany de tokony aneo alahelo ianao aloha milohany hananaranao azy hoe fahoanaka ny fomba fampirimanao azy anaka ny very tahaka an'izany le izy sa nisy lavaka ny kitapo sa manahoana mila soloana zany ny kitapinao sa amboarina milohany iresahana an'izay de maneo an'le firaisampo alahelo na hafaliana amin'ilay zanaka ianao raha vitantsika manao an'izany amin'ny olona mifandray amintsika mandritra ny andro de afinahitra le izy fa rehefa hitan'lay olona miresaka amintsika fa tsy maneho firaisampo amintsika amin'izay zavatra resahany de tsy resaka momba an'izay tsony izy manomboka amin'ny zanakao zany ny vadinao zany mpiara-miasa aminao tsy resaka an'izay tsony satria tsy mahaliana an'ity olona ty mihitsy le resahako an'izany ozy resaka hafandray ngamba ny mahaliana azy zay no loza aterak'izay ny tanjona moa e de ny atonga ny hoe fifandraisana mahomby ny fifandraisana mahomby de fifandraisana mahafinaritra fifandraisana manokatra ny fo ary mitsabo ny fo maratra ihany koa raha sendra misy zany izay ny tanjona atao tokantrano eo amin'ny mpinamana eo amin'ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny bokin'ny Korotianina 2:1-4 dia manentana antsika ny apôstôly Paoly mba hampionana zay rehetra mitondra fahoriana amin'ny fampiononana zay ampiononan'Andriamanitra antsika manahoana Andriamanitra rehefa mampionona antsika miombona alahelo amintsika mihitsy izy miray fo amintsika mihitsy izy ary voalaza aza fa malahelo no tsika mihitsy azy izy de tokony zany koa no ataontsika amin'ny hafa miombona afaliana miombona alahelo tsy mamita adidy fotsiny rehefa mamangy fa tena miombona alahelo miombona fahoriana miombona mihitsy fihetsika mifamatotra akaiky amin'ny fo zany aka ohatra tsika rehefa miresaka amin'ny olona anankiray mikasika ny zay nanjoa azy raha miteny ianao hoe reko fa tena namoy olona akaiky anao ianao mampalahelo zany zay fomba fiteny zay de tsy maneho fiombonana alahelo zay filazana fotsiny zany hoe fantatro fa namoy ny olona akaiky anao ianao mampalahelo zany fa ny tokony ho tenenina de ny hoe malahelo ny foko no ny fandrenesako fa namoy olona akaiky anao ianao tsy mitovy zany ity faharoa ty de tena maneho mihitsy hoe miara-malahelo aminao ary tsy tokony atao ambava fotsiny zay fa araka ny lazain'ny apôstôly Paoly hoe amin'ny fampiononana zay ampiononan'Andriamanitra antsika de arahana fihetsika izany tsara zany manamarika eto Eliam fa misy tendro anankiroa tokony ialantsika rehefa maneho fihetsepontsika avy amin'izay resaka lazain'ny hafa isika ny tendro voalohany de ny firoboana lalina loatra amin'ny fihetsepo sy ny fahatsapan'ilay olona ka anjary tsy voafehintsony ny fiatraikan'izany eo amin'ny fihetsepontsika manokana mety anjary ho tezitra loatra sika na mety alahelo loatra ka tsy anana saina mazava intsony ary vokatre de mety hiteny anao zavatra tsy tondra vahaolana ho an'le olona indray mariny zany de ny fahadsoana faharoa tendro faharoa tokony ialana rehefa maneho am'izay fihetsepo zay de ny fanalavirana be loatra ny lafi ny fihetsepon'le olona koa ny miditra lalina loatra sy ny fanehoana fangatsiaham-po eo anatrehan'ny fihetsepon'ny hafa ireo zany zavatra anankiroa samy ialana isika lehilahy matetika ny tena mangatsika fa ny vehivavy tsy de mangatsika loatra amin'izay fizarana fihetsepo zay ny olona zay hanehoanao fangatsiaham-po rehefa maneho fihetsepony aminao izy mikasika ny zavatra nahazo azy na zavatra tsapany de mety eritreritra hoe ty olona ty ve mba mahatsapa ny zavatra tsapako hoe mba zava-dehibe aminy ve ny zavatra niatra tamiko hoe ary atonga azy amin'ny tany tena mba halalanina mbola misahirana
miezaka tsapany zava-misy eo amin'ny fiainany ianao na tsy eo ampiresahana aminy dtkoa tsisy dikany am zavatra iresahako am veloma rangafa de amy manaraka indray miona ny tena zava-dehibe zany a amin'ny fahafahana miaina am'ireo zavatra ny rahantsika nianatra hatram'izao na manayaja de ny fahasahina manao fampiarana mihitsy fahasahina manao fampiarana amin'ny fotoana rehetra de azontsika atao mihitsy a ny manao fampiarana manomboka ao ampiasanao a any atokatrano any any ampiangonana any a ampiaro le izy rehefa tsy mahomby de azakivy fa ampiaro farany aho lasa fiainantsika le izy ia raha misy zavatra lafo vidy eliao am'izao fotoana zao a eo anatrian'ny zavatra manintona maro ny fahita lavitra ny internet sy ny sisa de ny fifantohana tena lafo vidy io ka andeha ny olona tiatsika ry olona akaiky itsika no tolorantsika ny fifantohantsika ataoko fa hitondra fanamboarana be lehibe ny fifandraisana ao tokantrano zany de izay indray no entinay mamarana ny fandarantsika teto androany manao veloma mandra-piresaka aminao na manao iatsa sy elian mandrabeona tompoko Adventist World Radio, the voice of hope. Heritage Singers. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Joy dance with Jesus as we travel this sod. For I'm part of the family of God. You will notice we say brother and sister round here. It's because we're a family and these folks are... Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Dia misaotra an'Andriamanitra hatrany isika nanomezany tompon'andro, nanomezany fahafahana malalaka mbola miara-mianatra ny ten'Andriamanitra tahaka an'izao. Araroto izany satria efa naverimberina teto fa mbola ho avy ny fotoana tsy ahafahantsika mianatra malalaka ny ten'Andriamanitra tahaka an'izao. Ho avy koa ny fotoana izay hipariahany fampianaran-diso manohitra amin'ny fomba masika ny tenin'Andriamanitra ka araroto ny fahafahana mianatra ny fahamarinana tahaka an'izao. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tanso. Ny anarantsika teto ny hafatry ny boky ny Hebreo amin'ny ankapobeny izay mbola hojerentsika amin'ny antsipiriany amin'ny manaraka. Misy hatrany moa ny andiny no fantenana mba ho atao tsy anjery mihitsy atserovantsika ny votoatin'ny lesona izay ny anarantsika. Ny Hebreo 7:1 no ahitanao azy. Hebreo 7:1 Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony, manana mpisorona be toy izany isika ndila efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandriana ny avo indrindra any an-danitra. Ny Jesosy impisorona be io. Ary averintsika indray mandeha ilay tsenjery amin'izay zavatra lazaina izany dia izao ny fotony. Izany hoe ny fototry ny lesontsika mihitsy eo amin'ny boky ny Hebreo. Manana mpisorona be tahaka an'izany isika. Ndila efa mipetraka eo amin'ny ankavanany ny seza fiandriana ny avo indrindra any an-danitra. Tsy mila mpisorona be olombelona itsony isika ankehitriny satria tandindon'i Jesosy ilay mpisorona be tena izy any an-danitra ireny. Jesosy no manao fanelanelanana mivantana ho antsika.
isaky mivavaka amin'ny anarany isika ary manao zany amin'ny finoana. Izy no misolo vavantsika eo anatrehan'ny fitsarany lanitra dia izay rehetra manaiky azy ho mpamonjy ny tenany manokana. Dia miankina amin'izany no avy ny tsirairay amintsika mandrakizay. Mila mampifantoka ny saintsika amin'io asa ataony Jesosy ho antsika any an-danitra amin'izao fotoana izao io isika. Ninonninona toe-javatra avelan'Andriamanitra andalo amin'ny fiainantsika satria nataon'Andriamanitra hiara-iasa soa ny zavatra rehetra atonga antsika ho vonina ho amin'ilay fiainana tena fiainana, tsy izao fiainana izao mihitsy ny fiainana, fa misy ny fiainana mandrakizay izay omeny Jesosy antsika. Amin'izao fiainana ratsy izao dia ny fiadanam-po no omeny tompo antsika amin'ny toe-javatra rehetra lalovantsika. Omeny antsika izay sahaza antsika, fa manomana antsika eo amin'ny tena fiainana izy, dia ny fiainana mandrakizay. Ny anarantsika teto fa nosoratan'ny apôstôly Paoly zany, Andriamanitra moa no nampanoratra azy an'izany, mba anamafy ny finoan'ny mpino eo anivon'ny fitsapana. Ary isika mihitsy zany no antony anankiray nanoratana ny bokin'ny Hebreo ihany koa, satria mandalo fitsapana ny akamaroany zanak'Andriamanitra noho ny fijoroana amin'ny fahamarinana. Nampatsiahiviny azy ireo ary ampatsiahivina antsika koa ao anatin'ny bokin'ny Hebreo fa ho tanteraka amin'ny alalan'i Jesosy ny teny fikasanana ny teny fampanantenana avy amin'Andriamanitra. Dia Jesosy ilay mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra misolo vava antsika ary haka antsika tsy ho ela hody any aminy. Mandra-pahatonga an'izay fotoana izay dia mandrotsaka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra ho antsika Jesosy. Noho izany mila mitahiry tsara ny finoantsika hatramin'ny farany isika dia ny finoana azy. Ny anarantsika teto fa Jesosy no mpanjaka antsika. Azonao an-tsaina ve zany hoe izy mihitsy no mpanjaka anao? Afaka manome fahafampo feno anao izy amin'izay zavatra rehetra ilainao ka fantany fa mahasoanao. Matokia azy fa tsy voafetra ninonninona zany mpanjaka antsika izany amin'ny zavatra rehetra mahasoantsika. Ny anarantsika teto koa fa Jesosy no mpanalalana antsika. Tsy manana olombelona ho mpanalalana isika, fa Jesosy no mpanalalana antsika. Ary manamafy an'izany ny eo amin'ny Timoty 2:2-5. Timoty 2:2-5 manao hoe fa iray no Andriamanitra ary iray mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy zay olona. Iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona. Tsy misy olombelona nomena an'izany fahefana izany. Mbola manamafy an'izany ny voalaza amin'ny asan'ny apôstôly 4:12. Asan'ny apôstôly 4:12 manao hoe ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azontsika famonjena. Ary soa ihany fa izay ny mpilanina nataon'Andriamanitra fa raha amin'ny alalana olombelona dia fa aleo miala tsy mivavaka intsony, fa amin'ny alalan'i Jesosy mivantana dia azo antoka ny famonjenantsika, azo antoka ny valim-bavaka, azo antoka ny fandresena. Araka ny andiny no fantenana ho atao tsenjery teo ny fototry ny afatra rehetra voalaza amin'ny Hebreo dity Jesosy ilay mpisorona betsika. Mifantoka amin'ny asan'i Jesosy amin'ny mampanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra azy ny bokin'ny Hebreo. Ilay fanekena taloha dia tandindona fotsiny maneho ireo zava-tsoa ho avy izay aseho an'ilay tena izy ao amin'i Jesosy. Ny antony nanorenana an'ireny taloha dia ho fanazarana, ho fanomanana ny zanak'Israely handray ilay tena izy. Saingy ny mpitondra fivavahana jiosy moa dia tsy nanomana ny zanak'Israely handray an'i Jesosy. Soa ihany fa tsy nakinin'Andriamanitra tamin'izany ny fanatanterahany mpilanina, fa tonga tokoa Jesosy nananahoana ny fandraisana azy, tonga izy nanatanteraka amin'ny atsipiriany ny mpilaniny famonjena rehetra. Maty izy mba hisoloantsika. Izy mihitsy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra nitondra ny fahotana izao tontolo izao, ary izy ilay mpisorona be manao fanelanelanana ho antsika ara-baky teny ao an-danitra ao. Tena tsara ny mianatra n'ity boky ny Hebreo ity. Fa na eo aza ireo fahamarinana feno fahatsarana tena mitondra fanantenana ho antsika ao amin'ny boky ny Hebreo,
amin'andriamanitra fitiavana an'andriamanitra dia mandefa fampitandremana maro ihany koa izy ho antsika ao anatin'ity boky ity izay tonga amin'ny faratampony ao amin'ny 10 ka hatramin'ny 12. Misy teboka roa farafakeliny itovizan'ireo toko ireo, ny 10:12. Voalohany dia ampitahin'izy ireo amin'ny taranaka tany enefitra ireo izay mpamaky ny boky ny Hebreo aty aoriana ao anatin'izany zany isika. Misy lesona be dehibe tian'Andriamanitra ho raisitsika ary voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany zanak'Israely niala tany Egipta mandrapatonga ny Kanana. Nosoratana ireny mba ho fananarana antsika amin'izao andro farany izao. Ny boky ny Hebreo dia mampisongadina an'izany. Ny zavatra faharoa dia ity: samy mampirisika antsika anana finoana izy ireo. Ary nahoana tokoa moa tsy anana finoana isika? Efa feno ny fomba rehetra nataon'Andriamanitra atanteraka ny famonjenantsika. Ny mandray an'izany amin'ny mpinoana no asaina ataontsika. Ny Hebreo 12 dia ahitantsika ny fitanisana ny ohatry ny atao hoe finoana hiainana izany. Teo anivon'ireo mpanompon'Andriamanitra marobe izay fanody mandry tao anatin'ny fanantenana ny ho avy tsara lavitra. Ny taranaka tany enefitra teo anivon'ny zanak'Israely fahiny dia nahita ny hery mahatalanjon'Andriamanitra izay nahariary tamin'ny alalan'ny famantarana sy ny fahagagana rehefa nafan'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga koa tamin'ny fanandevozana tao Egipta. Izy ireo koa dia nandrian'Andriamanitra avy tao an-tendrombohitra Sinay izay nanambara ny didy 10 no soratany ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy. Nahita ny andry afo izy ireo rehefa alina, nahita ny andro rahoana izay niaro azy nandritry ny andro. Nihinana mana lay mofo avy any an-danitra izy ireo, nisotro ny rano nivoaka avy tamin'ny vato lampy koa izy ireo, nataiza toerana ny tobiny. Nampalahelo rehefa tonga teo amin'ny sisiny tany nampanantenaina izy ireo dia tsy nahay nitoko tamin'Andriamanitra izay nanao izany fahagagana rehetra izany teo amin'ny fiainan'izy ireo. Tsy nanana finoana izy ireo, izany anefa ny tena nitadiavin'Andriamanitra taminy dia ny fananana finoana feno an'Andriamanitra, fa ilay Andriamanitra nanafaka azy tamin'ny fanandevozana dia hitarika azy ho any amin'ny tena fiainana any Kanana. Tsaroantsika tsara angamba ilay teny eo amin'ny Hebreo 12:9, Hebreo 12:9 manao hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka aminy. Dia milaza ny apôstôly Paoly fa tahaka an'ireo taranaka tany enefitra, isika koa dia efa eo amoron'ilay tany nampanantenaina. Lehibe lavitra nefa ny tombontsoa sy ny andraikitsika. Tsy nandrian'Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Sinay isika, kanefa efa nahita ny fanehoanan'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina izay lehibe lavitra noho ny tao Sinay, dia Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra tonga nofo. Izao ny fanontaniana mipetraka: hanana finoana va isika? Mampahiry antsika ny mpanoratra mba hanaraka ny ohatra navelan'ireo olo malaza ny finoana izay Jesosy ny lehibe indrindra amin'izy ireo. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.